Faly miarabantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao izay ianarantsika ny toroteny fandarana ity hoe miomana eo amin'Andriamanitra zao laharana fa 580 sy 900 amin'izao volana aogositra 1 sy 2 arivo izao. Saorantsika ny tompo ny tombonandro izay mbola omeny ahafahantsika miomana ary anisan'ny fiomanana ny amin'ny fiverenany mba ho vonona ny amin'ny fiverenany izao fotoana izao izarana ny tenin'Andriamanitra izay anamasina sy ampitoetrantsika hatrany ao amin'ny famarinana. Averina hatrany fa ny eto miomana eo amin'Andriamanitra ao dia manambara an Jesosy lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy mitory anarana tokom-pivavahana na fikambanana ary tsy mitory olombelona. Tsy ny tenanay no torianay, tsy ny mombamomba anay ny zarainay, fa ilay maty, nitsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay Jesosy Kristy no anarany zay no ivony zao fitoriana zao ary ny atonga ny tsirairay avy ho tafahavana amin'Andriamanitra amin'ny alalany izay ny antony zao fitoriana zao mba atonga ny tsirairay avy anana fifandraisana matotra mipetraka tsara isanandro ao amin'ny Jesosy Kristy mba hanana ny fiainana, hanana ny hery andresena nofo satana izao tontolo izao hanana ny hery andehanana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay no voizina ao anatin'izao fotoana izao zany tena hanambarana an Jesosy fa rehefa Jesosy no ambara amin'ny maha-izy azy iray manontolo dia manana fiainana ny olona tsirairay avy. Dia ho azy ny voninahitra amin'izay rehetrarehetra efa voazara hatramin'izay ka hatramin'izao. Isaoranantsika ny fahatsiarovana bavaka an'izao asa izao, isaoranantsika ny fampaherezana rehetrarehetra avy any amintsika tsirairay avy ary dia samy ho tafatoetra sy ho tafahorina tsara hatrany antsika hatratra amin'ny farany amin'ny fanompona an Jesosy Kristy. Ny iraka napetraka Jesosy dia izao mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra. Mialoha ny hitoriko ny tenin'Andriamanitra dia tianao filazana amintsika hoe mitohy izay fitoriana ny tenin'Andriamanitra izay mitohy izay fandehanana izay. Vao tselitsika teo tamin'ny volana Jolay teo dia nandeha nakany amin'ny faritra Sava nitory ny filazantsara Jesosy Kristy tompo dia amin'ity volana Août indray dia ho any Toliara sika hitory ny tenin'Andriamanitra. Ka ny zoma 27 Août amin'ny 5 ora arivo dia isy fitoriana filazantsara ao Toliara sy ny alahady 29 Août amin'ny 2 ora sasany samy ao amin'ny Jardin de la Mer any Toliara zany. Averiko zoma 27 Août amin'ny 5 ora sy alahady 29 Août amin'ny 2 ora sasany ao Toliara ao amin'ny Jardin de la Mer ao zany ny fitoriana filazantsara izay anasana antsika rehetrarehetra. Ary dia ho anao izay any Toliara dia manasanao ho avy amin'io fotoana io ianao izay mandray an'izao teny izao ka misy olona fantatrao any Toliara mampangetahetanao hoe tianao ihaino tenin'Andriamanitra izy dia ilazao izy ambarao izy fa isy fotoana hitoriana ny filazantsara an Jesosy Kristy any ary ho antsika izay tsy any Toliara fa any amin'ny faritra hafa any koa nefa malala olona any Toliara dia ilazao izy ireo amonjy ny fotoana izay ahafahany mandray ny tenin'Andriamanitra ny teny tsisy kilema mifantoka amin'ny Jesosy Kristy momba fiverenan'i Jesosy mampirisika ny olona amin'ny fibebahana azo hery iaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia io io fotoana io zany no anasanantsika tsirairay avy ary angatahana amintsika atsiarovantsika mbavaka an'izany ny fanomanana rehetrarehetra ny dia mandroso sy miverina ny teny izay hozaraina araka ny tenin'ny Paoly eo amin'ny Kolosiana hoe mba tena hosokafan'ny tompo ny varavarana ary omeny ny teny ao ambava ahafahana mitory an'izany amin'ny fahasahiana sy ny famarinana ny tenin'Andriamanitra. Dia ny akoatran'izay ao Toliara zay zany dia ny sabotsy 28 Août dia any Sakara. Sabotsy 28 Août dia ao Sakara indray manomboka amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny salle de réunion ao amin'ny commune. Zay koa zany ny fitoriana any Sakara. Anasanantsika rehetra izay any Sakara sy ilazantsika izay malala olona ao Sakara mba ho avy amin'ireo fotoana ireo anambarantsika an Jesosy. Efa akaiky Jesosy dia hiverina ary mila mibebakantsika, mila mandray ny teny famarinantsika mba azontsika fiainana, mila tena hoe miverina marina amin'ny Jesosy Kristy ary mila toriana ny filazantsara ny fibebahana, filazantsara ny fanjakana, filazantsara ny fahamasinana, ny filazantsara ny fatoka amin'ny Jesosy Kristy mba azon'ny olona rehetra fiainana. Dia zay no filazana izay tiana hoentina amintsika ary misaotra matsiaro ambavaka sy manohana an'izany asa izany. Izao tsika dia andray ny tenin'Andriamanitra avy hatrany momba ny resaka hoe fanoloran-tena. Inona ny tena fanoloran-tena marina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zavatra misy dia izao mivavaka daholo ny olona maro ny trano fivavahana
feno ny trano fivavahana rehefa tonga ny fotoam-pivavahana amin'ny andro anankiray voatendry ary dia raha miresaka ianao hoe Jesosy dia tsisy tsy mahalala an'izany. Raha miresaka ianao hoe ianao ve voavonjy dia miteny avokoa ny olona hoe voavonjy. Raha miresaka ianao hoe azonao antoka ve ny amin'ny fiainana mandrakizay dia milaza ny olona hoe manana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Fa raha ohatra hoe alaliantsika kely ny fanadiadiana ary mametraka fanontaniantsika manontany hoe inona ny antony ilazanao fa manana ny fiainana mandrakizay ianao, inona ny antony ilazanao fa voavonjy ianao, inona ny antony ilazanao fa mandova ny fiainana mandrakizay ianao dia samy mianana ny valiteniny ny olona ary eo amin'iny valiteniny iny no mila tarafina hoe araka ny tenin'Andriamanitra ve zany, zay tokoa ve ny valiny hoe satria zao satria zatsy satria zaroa dia mandova ny fiainana mandrakizay manana ny antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay ary mahazo ny famonjena. Zavatra misy dia zao voizina ny anara-piangonana, voizina ny anara-piangonana, voizina ny anarana antoko-pivavahana sy fikambanana, voizina ny anaran'olombelona ary taomina ny olona ho amin'izany eo amin'ny fanompona. Misy miteny hoe nanolo tena hanao asan'Andriamanitra ary rehefa nanolo tena hanao asan'Andriamanitra dia ny heverina azy dia hoe voavonjy izy, manana fiainana mandrakizay izy. Misy miteny hoe nanolo tena ho amina fanompona dia heverina fa izay no azony fiainana mandrakizay ary zay le hoe voavonjy. Fa inona ny sitrapon'Andriamanitra? Zany hoe zahay zany zay mitory an'izao teny izao dia tena te hiverina any amin'ny fotony foana zay, te hiverina any amin'ilay loharano hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra, inona ny famonjena, ahoana ny azon'ny olona famonjena. Fa eritreretin'ny olona fa miditra amina fikambanana izy miditra amina antoko-pivavahana izy manao asa fanompona izy manao ny adidy amanandraikitra amin'ny toerana anankiray izy dia zay ny ilazana fa voavonjy izy, zay ny ilazana fa manana fiainana mandrakizay izy, milamina ny conscience-any, milamina ny fieritreretany. Fa jerena nefa ny fiainana ao ambadika, na tsy ao ambadika ary fa ny fiainana isan'andro san'andro tsy misy ny tena fiovana, tsy misy ny fiovam-po, tsy misy zany ny ova fo, fa le ota mangeja mbola ao, le fahazaran-drasy mbola ao, ny fitiavana ny ota dia mbola mitoetra ary ny fomba fanao ratsy rehetrarehetra dia mbola ao. Raha mbola ao nefa zany rehetrarehetra zany, ny fahafatesana no tambon'ny ota ary ny fanamanota no ho faty. Zany hoe tsy vahaolana ary tsy valiteny marina hoe azona ny fiainana mandrakizay, azona ny miditra ny fanjakany lanitra ny mampikambana anao any amin'ny fiangonana, mampikambana anao amina fikambanana sy amina antoko-pivavahana, mahatonga anao hoe mpikambana mavitrika mafana fo amin'ny asa anankiray sy tena hoe mavita ny adidy amandraraha rehetrarehetra. Fitaka be zany ary zay ny tena mila tandremana ary zay mandoka anay tena mivoy foana hoe tsy zany ene, tsy zay ene hoentiny eo anatrehan'ny tompo hoe raha manaraka ianao fandarana miomana rehetrarehetra tamin'izay dia fa ataoko hoe fampipetraka foana zany fa ny fitoriana amin'ity miomana ity sady fampiorenana sy ny fitezapana ho an'ny olona fa sady mbola fitoriana filazany tsara ho an'ny rehetra ihany koa fa mety hoe sao dia zao ianao vao mandray an'izao teny izao fa tsy zany misy ny atonga ny olona ho voavonjy, zany misy ny azon'ny olona fiainana mandrakizay amin'ny hoe asa fanompona, amin'ny hoe mahatonga azy tena hoe tsy tara mihitsy amin'ny adidy amin'ny raharaha maro isan-karazany. Tsy ratsy ny adidy sy ny raharaha maro isan-karazany, tsy ratsy ny amin'ny hoe ao anatin'ny asa fanompona sy ny fiandreketana, fa izao any amin'ilay fakany mihitsy hoe le vonganota ve, le lehilahinota, le mampanota ve sao mbola mitoetra ka mbola ao anatin'ny fisarahana amin'Andriamanitra. Voalaza ny tenin'Andriamanitra, ny tanan'Andriamanitra, ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Fa ny hevitra mampisaraka dia ny eloka, ny hevitra mampisaraka dia ny ota ary ny ota nitarika ny fahotana maro, zany hoe ny fijangajangana, ny fitaka, ny alatra, ny tsy fitiavana, ny tsy famelan-keloka, ny von'olona, ny langa sy ny maro samihafa dia vokatry le lalan'ny ota zay mitoetra ao anaty. Ary io lalan'ny ota zay mitoetra ao anaty io le hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra ka dia tsy miaino anao izy. Ny vahaolana amin'io dia zao tsy ny fanaovana asa fanompona, ny vahaolana amin'io dia zao tsy ny hoe lasa nitranona fiangonana asy na fikambanana asy na antoko asy, tsy zany ny vahaolana fa mety miditra ao ianao
fa ianao mbola makahala miditra ao ianao manao asa fanompona ianao manana didy amanandraikitra ianao fa ianao mbola ao anatin'ny friareana sy ny fizaozaona zay ataon'ny tananao ankavanana fantatry ny tananao ankavia tsisy fanetretena mbola ao anatin'ny friareana miditra ao ianao fa mbola ao anaty langa ny alatra sy ny tsy fahamarinana rehetrarehetra ary zay le teny lasa tonga amin'le fitenenana hoe ny firenena zay manaja molony fotsiny fa ny folo lavitra an'Andriamanitra zany hoe endrika ety ivelany ary dia zay tena te hametraka amintsika hoe inona ny fanolora-tena marina inona ny tena hoe mahatonga anao tafiditra ny fiainana mandrakizay tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy resaka titatra tsy resaka asa fanompona tsy resaka asa natao fa fanolora-tena marina ho an'i Jesosy Kristy Romanina 12:1 zao ny voasoratra koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo zany zay ny fiatombohany ny filazantsara zay ny fiatombohany ny dia ny tantara miaraka amin'i Jesosy Kristy fa misy mpitandrina pastera misy mpanao asan'Andriamanitra misy mpitory filazantsara misy mpanao rindrakira ara-pilazantsara fizao tsy nanomboka tamin'ny Romanina 12:1 mangataka aminareo aralahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo zany kulta fanompom-pivavahana ny tena fanompom-pivavahana tsy ny fandehanana any am-piangonana mamonjy fotoam-bavaka amina fikambanana ny tena fanompom-pivavahana tsy resaka fotoana sy toerana fa ny tena fanompom-pivavahana dia izaho manolotra ny tenako ho fanatitra ao an'Andriamanitra ny tenako natolotra ny tenako zany dia mitambatra ao daholo ny maizy ary ray manontolo tsy resaka hoe vola madio atao rakitra rehefa lahady io tsy resaka hoe zavatra eny tsara manolotra zavatra tsara ho an'ny tompo ao anay Malakia any izy dia miteny hoe eto any am-panjakany ny biby misy kilema raha ho faly izy raha zany natolotra ho anazy Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ary tokony manao zavatra tsara ihany koa tsika fa izao ny tenanao mihitsy ny mila tolotra ho fanatitra inona moa zany fanatitra zany ho vonona ane zany inona zany fanatitra zany ho dorana ane zany inona zany fanatitra zany tsy anao tsony zany fa manolotra ny tenanao an'ny tompo ianao zay le fanolora-tena marina zany hoe atolotra ho an'i Jesosy ny fiainana ianao mihitsy no fanatitra tsy ny volanao tsy ny arenanao tsy ny fanananao tsy ny materielinanao reny manaraka ho azy fa ianao mihitsy aloha misy nge manohana asan'Andriamanitra misy ene ao anatin'ny asa fanompona fa ny fony tsy an'i Jesosy ny sainy tsy an'i Jesosy ny tenany tsy an'i Jesosy ary dia zay ny tena mahatonga anay tena metraka mihitsy hoe ny tenanao mihitsy no atoloro an'i Jesosy Kristy ny fo saina fanahy miova ny fitondran-tena miova ny fomba fiteny miova ny fomba fiakanjo tsy fiakanjo zao tontolo zao tsy fiakanjo mamoafady tsy fiakanjo mampiseho vatana fa olona miaina ao amin'ny fahamasinana fahamaotinana raha vehivavy sy raha lehilahy miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ny loran-tena raha mbola raisiko ihany dia misoratra ihany koa ato amin'ny Romanina 12:1 dia zao ny voasoratra hoe 12:2 hoe koa aza vela ny ota ny zaka amin'ny tenanareo mety maty mba hanarahanareo ny filany ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadiny tsy fahamarinana fa atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velony matiny amin'ny fahotana io matiny amin'izao tontolo zao io matiny amin'ny fitiavana ota io matiny amin'ny nofo sy maha-olombelona sy ny fitiavan-tenany io toy ny efa maty nefa velony indray ary toy ny momba ny tenanareo ho fiadiny ny fahamarinana ho an'Andriamanitra lasa instrument de justice ianao zany lasa miady ho amin'ny fahamarinana ianao zany anao sitrapon'Andriamanitra ary tianao marina araka ny tenan'Andriamanitra no tanteraka manaraka zay ato amin'ny 12:7 fa tahaka nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahaltona sy ny tsy fahanarahan-dalàna ahatanteraka ny tsy fahanarahan-dalàna dia atolory ankehitriny ho mpanompo ny fahamarinana ahatanteraka ny fahamasinana ho mpanompo ny fahamarinana ahatanteraka ny fahamasinana zay ny tena zava-dehibe hoe ianao manolo tena marina ho an'i Jesosy tsy resaka hoe izao mihinana ny sotro ny divay sy mihinana mofo dia hoe nandray ny fanasan'ny tompo dia an'i Jesosy zay
tsy resaka hoe navita ny dingana rehetrarehetra ao anatin'ny antoko-pivavahana dia izay midika fa an'Andriamanitra ianao, an Jesosy ianao dia voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Be da be ny manao an'izany fa izy mbola andevon'ny fahotana, izy mbola makamamiota, izy mbola miaina fitiavana an'izao tontolo izao. Tsy izany vaholana, formalité zany, fisehoana ety ivelany zany, fa ny tena zava-dehibe dia ilay ao anaty hoe nanolo tena ho an Jesosy ve ianao, nafohy ny fahotana ve ianao, nanary ny ota ve ianao zay malaky mahazo anao. Ary izao no lazaiko anao fa rehefa manolo tena ho an Jesosy ianao dia hoy ny voalaza hoe tsy manaraka ny fanao izao tontolo izao intsony, fa miova ny fanavaozana ny saina dia ny mombamombanao rehetrarehetra dia an Jesosy. Tsy ianao intsony no hita, tsy ianao intsony no re, fa Jesosy no hita eny amin'ny fiainanao. Ny fahalemem-panahy, ny fanetretena, ny fahamasinana, ny fahakalana ny ota, ny tena hoe tsy mirehare, tsy mizaozao intsony fa Jesosy ny rehare, Jesosy ny ambony ary Jesosy no fanaperana. Zay ny tena zava-dehibe. Fa mampalahelo ny filazantsara amin'izao fotoana fa lasa Jesosy tsy hita fa olona no hita. Mampalahelo ny filazantsara amin'izao fotoana fa lasa fampiderana talenta, fampiderana fanomezam-pahasoavana, fampiderana fahaizana, fampiderana lamaody, fampiderana zavatra ny tany. Zany ny zavatra hita, fa ilay Jesosy manafaka, ilay Jesosy manasitrana, ilay Jesosy mitondra fiainana ho an'ny olona tsy hita, fa lasa resaka zavatra ny tany, resaka vola, resaka arena, resaka zavatra zao tontolo zao no resahana. Fa ny tena tianambara aminao anie dia zao hoe ianao afaka amin'ny fahotana amin'ny alalan'i Jesosy, ianao afaka amin'ny ota mangezanao, ianao afaka amin'ny fahazaran-dratsy, ianao lasa tia ny tenin'Andriamanitra, lasa tia an Jesosy Kristy, lasa miaina araka sitrapon'Andriamanitra ary mangetaheta ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, miandry ny fiverenan'i Jesosy. Zay ny tena filazantsara. Ny tena filazantsara dia ianao manana an Jesosy. Ny tena fanolorantena dia ianao manaiky azy akan Jesosy isan'andro isan'andro, na eraorery ny ao an-trano, na aiza naiza, na miaraka amin'izy maraina, atoandro, hariva, fotoana ray manontolo dia an Jesosy ianao. Ary manontany foana ianao hoe inona ny sitraponao Jesosy, inona ny tianao ataoko Jesosy, inona ny zavatra mahafinaritra anao Jesosy, inona ny zavatra ankasitrahanao Jesosy. Satria voalaza an Jesosy hoe tsy izay rehetrarehetra manao tompoko no hiditra ny fanjakany lanitra fa izay manao sitrapony ihany. Ary sitrapony dia hifadiana ny fijangajangana, hifadiana ny fahalotona, hifadiana ny ota rehetra. Satria Andriamanitra dia Andriamanitra masina, Andriamanitra dia Andriamanitra mankahala ota. Fa raha ny fitoriana amin'izao fotoana ny lazaina dia tsy mitarika anao hibebaka, tsy mitarika anao hankahala ota, tsy mitarika anao hiala amin'ny ratsy, fa ohatrany mandranitra filana, ohatrany hoe mampidera ny zavatra ny tany, ohatrany mampisarika anao amin'ny vola sy ny arena. Tsy zany ny filazantsara, fa ny filazantsara fibebahana. Fa ny loratena marina ho an Jesosy manaiky ho fanatitra velona, masina sitrany ary tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Mahazo hery ianao. Zay le hoe olom-baovao amin'i Jesosy ary tsy anaram-piangonana, tsy anaran-toko-pivavahana, tsy anaran'olombelona, fa Jesosy irery ihany hoe masina ianao, marina ianao, azo anao antoka fa hiditra fiainana mandrakizay ianao. Tsy noho ny nataonao fa noho ny famonjena nataon'i Jesosy ary noho ny kasihany ianao ka nibebahanao, nanoloranao tena namarina ho anazy, ary rehefa natolotra ho azy tsy raisinao intsony fa anao a Jesosy, anao sitraponao, anao zay tianao. Tsy mamona aminaina ny miaraka amin'i Jesosy, tsy ennuyeux ny miaraka amin'i Jesosy, tsy zavatra mamenatra ny miaraka amin'i Jesosy, fa adalana ho an'izay ho very zany, vaherin'Andriamanitra amin'izay ho vonjena. Dia izay ny tia natoro anao tamin'ity androany ity hoe dinio ny tenanao, dinio ny tenantsika tsirairay avy ao amin'ny fanolorantena marina ve. Jesosy ve ny ivony, resaka fandresena ny ota, fandresena ny fahotana, resaka fandehanana ny fahamarinana sy fandehanana amin'ny herin'ny fanahy ve. Sanatria zavatra tsy zany, fa mbola zavatra ny tany, rehaka ny fiaina zao, mbola firehariana sy fampiderana tena. Tsy izay ny filazantsara, fa fanolorantena marina ho an Jesosy Kristy. Dia mino fa voaraintsika izany teny zany ary aparitao any amin'izay rehetrarehetra mandre hoe ny filazantsara marina dia Jesosy Kristy irery ihany. Dia mbola manao ny filazana ihany hoe misy fitoriana filazantsara any Toliary ny 27 août amin'ny 5 ora sy ny 29 août amin'ny 2 ora sasany. Zoma sy alahady zany reo. 27 août amin'ny 5 ora, 29 août amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny Jardin de la Mer zany ao Toliary. Dia ny 28 août dia any Sakara, 28 août ao Sakara manomboka amin'ny 2 ora sasany sabotsy io fotoana io, sabotsy io andro io, dia ao amin'ny
salle de réunion ao amin'ny commune ao Sakara zany dia reo any fitoriana zay ho avindray any Tolia zany mangataka fahatsiarovana mbavaka avy amintsika tsirairay avy amin'izany asa zany mba tena iasany tompo arany ny vonahany ary maro ndray ny olona ibebaka an'olo tena ho an Jesosy Kristy maro ny olona afaka maro ny olona ho sitrana maro ny olona hoe andray fiainana no zany famangina any amin'izany toerana zany dia ilazao ny havana masakaiza rehetrarehetra ny amin'ny fisiany zany fotoana zany ho azy ny dera ho azy ny voninahitra fiadanana sy ny fitsarana ho an'ny olona ankasitrahana amen.